Lalam-pifidianana tsy ankatoavin'ny maro anisa io no mahatonga ny zava-misy amin'izao fotoan'izao sy ny hetsika kasain'ny député avy amin'ny mpanohitra tanterahana amin'ny asa Botsoava izao hoy ny voalazan'ny Mahamoudou Ndrinda filohan'ny fiarahamonim-pirenena vondron'ny fiarahamonim-pirenena PF no SCM voifiraisana izay ao anatin'ny hetsika roa moa ny fisiny izay fiarahamonim-pirenena izay nambarany ihany koa fa dia eo ampelantanany ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana zany ny hoavin'ny Madagasikara manomboka eto tokony hisy hoy izy ny fepetra raisy ny fitondram-panjakana andaminana sy andravonana ny olana misy amin'izao fotoan'izao. Fomba fijeriny atao amin'ny roa mikasika an'izay dia tsotra. Voalohany aloha zany ny fahafahan'ny katroka rehetra zany manao fisika sy ny ohatran'izany zany zavatra eken'ny lalàna raisam-pirenena zany zany hoe liberté démocratique afaka tokony malalaka zany rehetra zany hanao fihetsiketsehana fa mahavoarina any fotsiny manina rehefa toko eo fitondrana zany afaka manao fihetsiketsehana zany tsy atahorana ny débordement zany tsy atahorana zany hoe teraka korotana le izy satria ny mpitandro filaminana zany maka fipitra rehetrarehetra zany ina manakana koa zany ny mpitandro filaminana zany aka fipitra ihany koa zany ahafana zany miaro ny tsisin'izay débordement zay fihetsiketsehana ataon'ny mpanohitra zany zay zany zavatra anankiray. Zavatra faharoa tsara marina koa ngamba dia hoe ny mpanohitra raha anao zany fihetsiketsehana zany tokony tandrina koa zany mba tsy isiany tsy tarika makany amin'ny crise satria tsy mahasoan'ny firenena ny terahany crise vaovao zany eto Madagasikara indrindra fa amin'izao akatoko ny fifidianana zao. Dia zavatra fahatelo tsara sogatina koa ngamba dia hoe matotonga amin'izao disadisa zao tsika zany dia mazava loatra satria ilay lalam-pifidianana zany izay lany toy ny avony assemblée nationale sy teny amin'ny Sénat zany tsy nahazo fankatoavan'ny rehetra. Misy zavatra zany ao tsy mahatonga ny atoko sasany zany na zay firaisamonim-pirenena koa za mahita hoe tsy mampitovy lenta ny candidat rehetrarehetra zany. Ho anay zany ny vahaolana amin'io tsy raha fotsiny hoe tokony verenana na farafarasiny ao niveaun'ny HCC zany tokony hijery tsara zany. Antenaina hoe ao nivon'ny HCC zany hijery zay fepetra rehetrarehetra zay heverina hoe hiteraka tsy fitoviana lenta zany mba anitsy an'ireny mba ahafahana mahazo lalam-pifidianana mety amin'ny rehetra zany.